Ho anao izay manam-panirinana sy fikasana hanao omra amin'ity taona 2025 ity, izahay ato amin'ny agence Muslim Hajj miara-miasa akaiky amin'ny Ostaz Ahmed Mikael dia manomana ny omra amin'ny volana febroary 2025 sy amin'ny volana ramadan mars 2025. Ny omra amin'ny février 2025 dia miainga amin'ny 4 février ary miverina amin'ny 18 février. Ny sarany dia 10,200,000 ariary na 51 millions FMG. Ary efa tafiditra ao avokoa ny visa sy ny billet d'avion aller retour ary hôtel hipetrahana any sy ny fivezivezena rehetra miaraka amin'ny sakafo maraina. Torak'izany koa amin'ny volana ramadan 2025 dia miainga amin'le 20 mars ka miverina amin'le 6 avril. Ny sarany kosa dia 14,850,000 ariary na 74,250,000 FMG. Ary efa tafiditra ao ny zavadrehetra. Tadidio fa ny fanaovana omra amin'ny volana ramadan dia ahazoana valisoa toy ny nanao hajj miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Noho izany, aza misalasala ny miantso amin'ny laharana voasoratra io na koa mandefa hafatra miafina eto amin'ny pejy sy WhatsApp. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.